Mitondra ny hevitry manoloana ny fivoarana raharam-pirenena ankehitriny ihany koa ny Front Patriotique Malagasy. Anisan'ny nitondran'ny fomba fijeriny tao anatin'izany moa ny amin'ny fanendrena izay mety ho Prime Ministre. Nisy fananan'ny Madagasikara fahaleovan-tena tanteraka amin'ny fanapahan-kevitra raisina no anisan'ny nambaran'Andriamatoa James Ratsimy fa fototry ny olana mampitarasika amin'ny fanendrena Prime Ministre. Ho azy, ny idéal dia ny ananana Prime Ministre tia tanindrazana. Na ny fifidianana nandeha teto, na ny volany mena teto, na ny fifidianana rehetra hatramin'ny filoham-pirenena nandalo teto Madagasikara dia vola avy any amin'ny communauté internationale na zareo misoratena ho fianakaviam-be iraisam-pirenen'ireo foana. Izany hoe raha vao mandray an'ireo ianao dia manompo azy ianao zany. Dia izy milaza ny endrin'ny Prime Ministre amin'izao fotoana izao nge mazava mbola naka ny akoro avy any Frantsa izy. Zay vao nentina andray azy Hollande. Zay vao mazava hoe raha vao tonga dia ho lazaiko izay Prime Ministre. Izany hoe tsy maintsy mbola naka akoro izy zany. Na ny rafitra rehetrarehetra napetraka teo ary ange dia fahita fa rafitra napetraky ny vazaha. Raha misolo daholo ny rafitra rehetra napetraky ny vahiny dia mety ho tafavoaka ara-dalàna ny Malagasy. Ananantsika daholo raha vao misy rano fotsiny eny eto amin'ny tanindrazantsika dia mahavita ny zavatra rehetra. Profil tena ilain'ny Malagasy dia le olona tena tia tanindrazana mba mitsinjo ny vahoaka, rendre les pauvres de moins en moins pauvres fa tsy manampy an'ny riche de plus en plus riche. Profil ilaintsika zany dia c'est un technicien aloha hors pair fa tsy anaraka ny haute finance any Londres foana. Zany nge ny problème antsika amin'izao fotoana izao manaraka ny haute finance Londres foana zay mpitondreo samiatrika an'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenen'ireo. Naneho hevitra ihany koa izy mikasika ny fitantanana ny tanànan'Antananarivo izay manao fanadiovana ary manolo tompon'andraikitra ambony samihafa. Somaro mampieritreritra ihany le fandroahana tamba be BDB ndray atao raisibika ny olona voaroka atao reny olona reny tsy maintsy hiteny ary tsy maintsy ilaza ny zava-misy. Ny tena tsy mety amiko indrindra rehefa manala olona ianao dia tsy soloinao olona havanao na fianakavianao fa mandeha mangarahara tanteraka ianao dia manaika. Fa raha ohatra kosa anala olona ianao mba hametrahanao ny namana les coquins et les copains comme on dit dia tsy mety zany zavatra zany. Ny Front Patriotique Malagasy izay mitaky ny tena hitondrana ny fanarenana ny tanànan'Antananarivo na ny firenena. Ary ho azy dia tsy misy afa-tsy ny famoazana ny fitiavan-tanindrazana ao am-pitondra ary fijerenan'ny tombontsoa maro anisa ihany no hatratrarana izany.